marika ravalomanana nitafa tamin'ny mponina anjeva androany. Kandidarina Randriamasinoro maika ny sosialim-bahoaka. Fikambanana vondrony olon-tsotra manoana tsy misy fepetra ny kandidarina. Tombokilay sy tomboko vavy tonga sondreto amin'ny fotoagna ny vaovao amin'ity matonaly ity. Alakamisy fafito ny volana Novambra taona 2024 magnano akory alantsika jiaby ary manano karibo ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka nitatsika tanatin'ny lohatenim-baovao teo dia tany Anjevagara ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tamin'ity niany ity nanotrona sy nanome voninahitra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra ho an'ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny commune Anjevagara. Nagnaraka ny diany tany ihany koa i Germaine Menjanahary sy Toky Ramarolahy mitatitra ny vaovao. Tamin'ny raika amby folo ora maraina no nigadona teto Anjeva ny filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara sy ireo délégationna niaraka aminy. Fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitry ny tima ao amin'ity commune ity. Voromaro ireo mponina Anjeva niainy ny fampelezan-kevitra sy ny fandaharan'asa ny kandida. Nandray ihany koa ny afatra avy amin'ny filoham-panorona ny antoko tima dia Andriamatoa Marika Ravalomanana. Ny firaisan-kinany rehetra no tena zava-dehibe hoy Andriamatoa Marika Ravalomanana. Tsy mbola nisy fijaliana sy fahoriana ohatran'izao hatramina tamin'ny tany. Ninona tenenareo anahy tao atsy-ana teo dia nahita le ramatoa tomany tsy misy nalairo azy misy mafy tena amfo misy ny tomanina hoe verena dada hoy hoe raha mbola misy kio farany aloha zany minonareo aho minonareo tinga eto fa namay toninona ny tondroa namay toninona raha vao tsisy fiaraha-miasa amin'ny vahoaka tsisy andeha eo zavatra telo ihany mampateny firenena dia zao mifampatoky ny mpitondra sy ny entina vahoaka. Ianao mambahoaka satria nandeha tamin'ny fividanana marina sy mahitsy ary madio tsisy osoka tany ambadibadika tany tsisy nampiasa herisetra na faneriterena. Faharoa nandray anjara daholo ny vahoaka satria izy matoky anao nandray anjara amin'ny fokotany erovany amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana nandray anjara vahoaka amin'ny famokarana mba ahafahany mampitombo izay vola mitro-pelatana sy mampianatra ny zanany. Ary fahatelo farany hitan'ny olona fa tena mandeha any amin'ny lalana mahitsy any amin'ny bonne direction no ka izay ity fifidiana izay hobe ny tanàna ity anisan'ny fampandraisana anjara ny vahoaka na eny amin'ny fokotany zany. Raha misy tsy mety ny fiainan'ny olona eny amin'ny fokotany dia ny be ny tanàna malala amin'ny lalan'ny fokotany hoe zao ny tsy mety eo. Manentana anareo aho tena ho mailo raha fahitako zao fa vita ny fifidianana. Mpamboly sy mpiompy ny akamaroan'ny olona ao Anjeva laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka. Ny antoko tiako Madagasikara izay nametraka fitokisana taminay dia manana foto-kevin-dehibe dia ny fikatsahana hatrany ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka ao aminy. Izany fikatsahana ny tombotsoa vahoaka izany dia ny fiezahana na tsara hatrany ny fiainan'ny mponina eto amin'ny commune. Eto dia efa manentana sahady izahay mahaiza mifidy fa aza sodokan'ireo fampanantenana pokaty ataon'ny sasany. Tiako milaza aminareo efa taona nitondra ny commune Anjevagara fantatrareo ny asa vita isam-pokotany any fa tsy mba manana tany na 2 mètres carrés tsy mba manana brika na tava-brikay fa ny natao tao anatin'izay efa taon'izay dia nametraka foto-drafitr'asa
namaty ianareo vahoaka. teboka lehibe ho an'ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa ny solombavam-bahoaka sy ny be ny tanàna. matoa ihany koa izy io narotsaka dia izy no fantatra fa afaka natateraka ny programa an'asa sy ny fampandrosoana tiany président hoentina eto amin'ity commune Anjeva ity. Ka ny tenako izay solombavam-bahoaka ny tiako Madagasikara dia vonona hiara-iasa amin'ny be ny tanàna anareo eto, satria ny solombavam-bahoaka koa dia mitondra ny etaentanareo vahoaka amin'ny alalan'ny be ny tanàna, amin'ny alalan'ny fidinana ity fotony mitondra an'izay any amin'ny fahefanam-panatanteraka. Dia izay zavatra izay no miaraka dia mandroso ny tanànantsika. Ny aiky ny rehetra fa ny fiarovana ny safidy no ahafahana mitondra fanovana eto amin'ny firenena. Taorian'ny tao Anjeva dia nandalo tao amin'ny commune Ambohimalaza Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo délégation niaraka aminy. Tsy ahita candidat ohatrany io tsiny nareo tsy da be ny tanàna mahay na eto toerana na ny ivelany tena mahavoabentsika eto Ambohimalaza ary manana tombo eo izy. Anareo za ve dia apitapitahoana tsofidoly namana ny olona mpiara-miasa mba fiangonana fa tena navona reo nahitany Patrick nahazo azy aty. Eny ary Andriamatoa Patrick Ramiaramanana mitondra ny ilarana voalohany no natolotry ny tima ao amin'ny commune Ambohimalaza. Fanamby apetraka ny fanatsarana ny tanàna sy ny fitantanana mangarahara. Fanovana ny didiavonay eto ovana tanteraka amin'ny fomba fitantanana eto Ambohimalaza manomboka rehefa lany be ny tanàna eo ny tenanay amboaritsika io fanaovana kopy ela be io sisaky ny amin'ny telo zao foana amboaritsika amin'ny fitantanana ho atsaraitsika io ary matoky nareo fa raha zany hoe président Marc Ravalomanana zany sy Patrick Ramiaramanana miaraka amin'ny mpanompontsaina amin'ny Marcel dia ho tafita iny antsika eto Ambohimalaza. Ary matoky nareo tanora fa anokatra ny fonon'ireo mpanjaratsika hiarasa amintsika eto Ambohimalaza ahafahan'ny tanora mahita asa fa tsy irenireny foana ary ahafahan'ny rehetra amboaritsika io resaka fahasalamana io, amboaritsika koa ireo resaka tanimbary tototra ny beravina amin'ny tetezana tsy mety io betsaka namboariny eto fa ny voalohany mihina dia niteneniko aminareo iova amin'ny fitantarana eto Ambohimalaza rehefa tonga eo ny tenanay. Olona mahay, mahalala ary mahavita amin'ny fitantanana ny tanàna no candidat natolotry ny tima manerana ny Madagasikara. Itoy ny fanohanana amin'ny alalan'ny fampelezan-kevitra izay ataon'ireo candidat ataon'ny filoham-panorona ny antoko tima Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fidio ny candidat atolotry ny antoko tiako i Madagasikara. Teny amin'ny boriboritany fahaenina iny kosa ny candidat ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Irina Randriamasinoro no nitafa tamin'ny mponina teny Ambohimanarina tamin'ny ity niany ity. Nisy ny fampanantenana izay nandesiny ho amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny vahoaka eny amin'ny boriboritany fahaenina ary tokony nomeny ireo vahoaka tamin'ny famorina sy ny fiorina tamin'izy ireo tamin'ny ity niany ity. Mirado Benjamina sy Andry Rakotomalala no mitatitra an'izay. Midadasika dia midadasika Ambohimanarina ka ny fanometanana tamin'ny candidat Irina Randriamasinoro tamin'ny fanantonana ireo vahoaka marobe ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tao amin'ny boriboritany fahaenina Todisora Andriampandry. Orakora-pifaliana avokoa izay ny malovana. Misy hatrany ny toromarika izay omeny ny candidat larana faharoa. Tsy ilaina ny fanilika andraikitra ho Irina Randriamasinoro manoloana ireo olana mahazo ny mponina.
fantatry ny marariny vahoaka ka iainao azy ireo no atongavana aty. Ny fampanantenana ameko ny vahoaka malagasy eto Antananarivo renivohitra. Za tsy varotra makety hoe rehefa tonga ny propagande dia anao sary isan-karazany hoe vaikoatran'ity ny tanànanao na vaikoatran'ity ny tanànanao, fa ny zavatra teneniko hoe io toerana misy atsika io azo amboarina ary iara-entana tsika rehetrarehetra anamboatra azy, tsisy mazio atao eto, itsika rehetra ny iara-entana fampanantenana ataoko dia izy hoe tsy maintsy tsisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainanao ny fahalalako be ny tanàna, fiainanao andavanandro. Vahoaka marobe tokoa no fanerasera tamina andro any ary hitako ny vahoaka hoe mangetaeta fanatsarana ary tena mahay mifandray ny samy malagasy. Izay aloha tena tsindriko tsara, manantona an'ilay olona ianao dia raisiny soma tsara, ianao tsara ary mino aho hoe raha tena miara-mientana sy mirahina tokoa nge tsika malagasy rehetra vitantsika ny manamboatra ny an-tanàna. Allô dada ihany ty dada Ravalomanana. Io no nahazo nitsodano ny dady io kandida io ka dia matoky matoky anareo Olombava fa misy sakefisy ampanosona ny tanàna tanora mavita tsy miambo ajidoriakame tsy fivoaranisy ka ndeha atsika hifanolo tanàna taizy ny rena ihany no fidina ombeny tanàna izy ihany hoany anay izy no fidinay ombeny tanàna efoniadide rinona ihany no milay izy no fidinay ombeny tanàna na arana firina tsika na arana faroe na arana firina tsika na arana faroe numero fire numero 2 numero fire numero 2 tsika tsy melambrine tsika tsy melambrine wa io ombeny tanàna tsika tsy melambrine tsika tsy melambrine wa io ombeny tanàna mila fivoarana zay mila toky mila namana fazazavere mila olo mavita ny sary tanora ny atsona hoe lela mahere atokisana sady le mpianovavoaka izy no tena matotra tsara rehefa elany elaka tonga amizay le fivoarana eto tanàna alefarine izy ihany hoany anay izy no fidinay ombeny tanàna efoniadide rinona ihany no milay izy no fidinay ombeny tanàna na arana firina tsika na arana faroe na arana firina tsika na arana faroe numero fire numero 2 numero fire numero 2 tsika tsy mialamrine tsika tsy mialamrine wa io ombeny tanàna tsika tsy mialamrine tsika tsy mialamrine wa io ombeny tanàna Antananarivo tsy maintsy mandroso tanora vononany anay tsy mba mavozo tiko Madagasikara no nanolotra azy ririna randry amasinory any no mavita alefarine izy ihany hoany anay izy no fidinay ombeny tanàna efoniadide rinona ihany no milay izy no fidinay ombeny tanàna na arana firina tsika na arana faroe na arana firina tsika na arana faroe numero fire numero 2 numero fire numero 2 tsika tsy melambrine tsika tsy melambrine wa io ombeny tanàna tsika tsy melambrine tsika tsy melambrine wa io ombeny tanàna rina ihany hoany anay rina ihany hoany atsika izy no fititsika ombeny tanàna rina ihany hoany anay rina ihany hoany atsika izy no fititsika ombeny tanàna alefarine izy ihany hoany anay izy no fidinay ombeny tanàna efoniadide rinona ihany no milay izy no fidinay ombeny tanàna na arana firina tsika na arana faroe na arana firina tsika na arana
Masinoro, larana faharoa amin'ny lisitry ny tiako Madagasikara. Mitodika manokana aminareo vehivavy aho, fantatro fa ianareo no taizany ankizy, mikarakara ny tokantrano ary manao ny adidy amin'ny fiarahamonina sy any am-piangonana, ny asa nefa enjehana ihany. Manambady aho, manana nabavy ihany koa ary indrindra manana reniny zanaka vavy. Tena tsapako ny fahasahiranan'izy ireo kanefa tsy mba mitaraina izany. Dia raiko manokana anareo vehivavy miady irery amin'ny fiainana. Manolo tena ho anareo aho ka mirotsaka ho ben'ny tanàna. Hijery manokana anareo sy hanome sehatra andraisanareo anjara feno ho an'ny fampandrosoana. Hanatsara ireo sekoly ho an'ny ankizy ary hanara-maso akaiky ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza eto andrenivohitra. Manana paikady aho hitondra fanatsarana ny fiainan'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina. Maro anisan'ny vehivavy eto amintsika, manome toky azy ireo aho fa natratra ny tanjona satria efa fotoana izao. Fidio Rina Randriamasinoro, larana faharoa amin'ny lisitry ny tiako Madagasikara. Mbola eny amin'ny boriboritany fahaenina ihany no andesintsika hitondrany Mirado Ra Benjamina amintsika ny vaovao. Resy lahatra tanteraka ireo mponina eny an-toerana ny amin'ny kandida Rina Randriamasinoro satria izy no mendrika hitantana ny renivohitry Madagasikara. Hoarantsika ny fanehoan-kevitra ireo mponina. Zahay dia tena TGV mihitsy ny fanfatiko zay satria toko fitaka amin'ny PDB. Dia manentana antsika eto Ambohimanarina vidio numéro 2 Rina fa tsy hamitaka antsika io sady tsy hanolotra ny tantsika. Tania vahoan'ny soa zany efa tiny hatramin'izay. Dia manentana ny vahoaka rehetra eto amin'ny boriboritany fahaenina hifidiny numéro 2 Irina ihany ny antsika fa io no mahavita azy ary aro antsika amin'ny tanitsika tsirairay avy satria izy kandidana tolotro président Ravalomanana izay tsy mbola namitaka mihitsy ny vahoaka malagasy. Tsy mbola nampanantena pôkaty mihitsy président Ravalomanana hatramin'izay. Dikan'izay zany ny olona izay atolony dia hita fa olona vita azy. Sika Rina ihany ka tena faly dia faly tokoa izay amin'izao mahita vatana zao engane mba eo amin'ny sehatry ny fitondrana mahafinaritra. Numéro 2 ihany antsika re olona. Numéro 2 ihany anay Rina Randriamasinoro. Numéro 2 tsy mialy. Rina fidinay faly zahay menany fokotanina ambodiady zay fa fokotany mandalo ety zao zay fa zay ambodiady tsy miala am'riny e. Matoky sika rehetra fa matoy izy napetraky président Ravalomanana dia atokisany izany sady vonina sady mahavita anazy dia manentana sika rehetra hifidy numéro 2. Ilaina le fifidianana indrindrindrindra amin'ny mera dia tsara konkoa nefa ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Ohatra izay zao teo le nisy le hoe neny teo dia zay miaraka amin'ny fona miaraka aminay zany tena zay tena marina. Ny zavatra tiako lazaina konkoa dia zao hoe bafa konkoa zany le programme hitako tamin'ny programme zay lazaina teo iny dia tsika manoana foana zany numéro 2 foana no latsika fa naniny. Manentana antsika eto Antananarivo hifidiny numéro 2 Rina vidia fa milay be be tanànantsika eto Antananarivo. Fatra-panajara aman-dreny ny tenako, ny taiza na nabe sy ny kolo anay ho tonga olombanona ianareo. Nampianatra ny vavaka sy nanome fitiavana koa, soa reny ka toavinay. Nanome ianareo hatr'izay, anjaranay indray zao mba manome fahasambarana ho anareo. Hanangana toerana ionana sy faliana ary ianona ny etaetanareo zahay. Ho tsonjovina ny arerahana be loatra amin'ny fangalana ny fisotrondronoana. Miasa ho anareo ka mirotsaka ho ben'ny tanàna. Fotoana izao andao ifampitsindro sy fanoana. Fidio Rina Randriamasinoro, larana faharoa amin'ny lisitry ny tiako Madagasikara. Tsindrin-daona tsy nisy toy izany moa ireo mponina teny Ambohimanarina raha naharegny ny fahatongavany kandida Rina Randriamasinoro hitsidika azy ireo teny an-toerana tamin'ny maraindray teo. Mbola Mirado Ra Benjamina sy Manora indray malala an-trano no mitatitra an'izay. Dodina, Lina, tsindrin-daona ny mponina Ambohimanarina ifankahita-tava amin'ny kandida Rina Randriamasinoro laharana faharoa natolotry ny antoko-tiako Madagasikara. Teo amin'ny tsenana Ambohimanarina no ambom-pionan'ny vahoaka ny boriboritany fahaenina tonga marobe androany tamin'ity andro fahatelo an'ny fampelezan-kevitra ity.
candidat tsy tiseseho ivelany fotsiny irina randriamasinoro ka avy hatrany dia nyroso tamin'ny fitsidiana ny isam-baravarana ny fifampikasoana mivantana tamin'ireo vahoaka ny azo ny fokotanin'ny betafo namakivaky any Ambomandroso faritra Tsamasina Ambomiadana Atsimo ary ny paka teny Antanity Atsimo. Hafanampo, tsirim-panantenana, fitiavana, fifankatiavana, fifandraisana, fifanomezan-toky, safidy tokana ho an'ny candidat Rina Randriamasinoro larana faharoa, tsy mila anontaniana fa ny sary no milaza fa safidy tokana ho an'ny candidat Rina Randriamasinoro ety amin'ny boriboritany fahenina izay nanaovana fitsidiana tamin'ity andro fahatelo ho an'ny fampelezan-kevitra ity. Izo
Odre Tanda Rina Rina Ubentanana Rina Ftina Rina Panjustanana Rina Rina Kasiza Tisanzatwe Rina Rina Numero de Ftina Tanimbari nuti avini Pela kela tanulalani Sulka fisfa avani Malaga sota na wize Tanura mavita irina Sokera kucha zorina Pela sara irina Chimana watsa topandina Arabena le tanarivo Mifuaza le tanarivo Isika nui kara kara Irina renu metsara Izi anapi tanura Tanura maitasa Mezaka mafati mura mura Viole a tanarivo manuswe Ankasi ufatia mvaza Tanarive Vela velme no vela veluna Izin metem psikia Izin tena mavita Odre Tanda Rina Rina Ubentanana Rina Ftina Rina Panjustanana Rina Rina Kasiza Tisanzatwe Rina Rina Numero de Ftina Apita pto mura mura Efa miakatra zao ny tanora Apita ptao anoane Tsy fahino io fazanatane Tahiry ny rina randriamasinoro Anampiny piasany zone France Anampy ireo vehivavy sy ny beatitra Lela mendrika ny satsa Tahiry ny rina randriamasinoro Ampireny tanananay Fenao efa tonga hitondra vaolana Narina ny arivinay Irena d'origine Isika tanaviny Pampate ilamina Te efa io irina Ankasi ufatia mvaza Tanarive Vela velme no vela veluna Izin mety amtsika Izin tena mavita Odre Tanda Rina Rina Ubentanana Rina Ftina Rina Panjustanana Rina Rina Kasiza Tisanzatwe Rina Rina Numero de Ftina Fidio Rina Randriamasinoro lalana faharoa amin'ny lisitry ny tiako Madagasikara. Rina Rina Numero de Rina Manohana tsy misy fepetra ny kandida Rina Randriamasinoro ny avy amin'ny vondron'olon-tsotra amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna tanterahana eto Madagasikara izao. Tahaka izao indrindra ny andindin'izay tanteriny Asina Randriamalala sy Andry Rakotomalala. Miamtomboatra ireo fikambanana sy vondron'olona resy lahatra ka manara-diny kandida Rina Randriamasinoro. Amin'ny maha-kandidany antoko timanazy dia azo antoka fa manana ny fahaiza-manao sy tsara ofana i Rina Randriamasinoro. Ny vondron'olon-tsotra dia miantso ny vahoaka an'Antananarivo renivohitra andatsabato ho an'ny Rina Randriamasinoro fa tsy mora fitahana amin'ny fampanofinofisana maro. Izany no nataony antso hoe afa ny olona izay manome toky efa manatraikefa efa tsy atao voajadina na lala tsara ary zanaky ny fiarahamonina mahafantatra tsara ny fahoriam-bahoaka ary hafa ihany koa izany hoe gasy ray izany gasy no mifampiresaka tompony ity tany ity fa izao zavatra izao dia mamperitreritra ny zavatra misy satria andeha ho jerentsika vetivety mampatsiahivinay anareo ny zavatra mitranga ahoana moa fomba amezana toky antsika vahoaka hoe izy ireo no miteny ankehitriny fa tena ny tanàna n'Antananarivo ka mila hitatra abebina ilaina ny tany ny tanin'olona izany hoe ravana ny fananan'olona ampitena ny fiaram-piainan'olona nefa etsy ankilan'izay misy ny teny ny sasany izany hoe ngamba efa tsy hita intsony le ametrahana an'izay le vola izay dia lasa miteny zavatra tsy voahevitra fa lasa mampanantena pokaty mampandraidrisa hoe ahoana indray zany hoe anorenana trano fonenana dimanjato eto Antananarivo itompona ve zany matsika vahoaka malagasy ponina eto Antananarivo renivohitra ka saola ho diso fanenena ntsika ka mamperitreritra zany zavatra zany mety trano ray brika eo amin'ny baravaranao ary amin'izay fotoan'izay mety izay mba nanan-kelinao mitsangana mety voaongotra ary tsy izy tsony efa tsy misy moa amin'izao ny klasy moyenne fa efa tena hoe miaina anatin'ny fahatrana le olona ary anatin'izany tiako tenena mafisiko hoe olona nanana traikefa ny kandidasy atolotry ny tiako Madagasikara. Tsy Rina Randriamasinoro rery ihany no entahan'ny vondron'olon-tsotra hovidiana fa ireo kandidany antoko tim manerana ny Madagasikara.
Naneho ny heviny ihany koa ny solotena ny vahoaka eny fotony tamin'ny alalan'ny filohan'ny VOT tamin'ny tiany ity manoloana ireo mpanao politika izay mivadibadika palitao sy firehana no ny tsy fahatatesana ny mena miraviravy. Horantsika vetrany ny fanehoan-kevitra. Nagaga ny mpanara-baovao ny nahita ireo mpanao politika namadika palitao. Nanara-diny atoko tsy nitovy hevitra tamin'ny hatramin'izay amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Miteraka tsy fatokisan'ny vahoaka ny mpanao politika intsony ireny ary indrindra miteraka fahasimban'ny firenena satria ny tombotsoan'ny tena no jereny fa tsy ny tombotsoan'ny firenena. Ary zay le mampanongo tena mihitsy izay vahoaka raha manongo tena olon-tsotra mijery an'ireny fihetsika atao amin'ny mpanao politika ireny satria nanana andraikitra goavina izy ireny tamin'ny atoko matanjaka nefa tsy rony tsy vetiny eo dia lasa mipita izany hoe mipita laka ny tana izy ny fitenenana. Ny zavatra tiany tenenina atao anatin'ny VOT dia izao hoe tsy sasatra foana izay miteny amin'ny mpanao politika hoe rehefa mbalany enatra ianareo ka tsy maniry andrina tsony tsy maniry volontsony ny volokandrinareo aza lela baraka le firenena malagasy. Ny antony dia satria ianareo no voalohany indrindra ireny ny atao hoe politika fitiavan-tena ary politika kibo. Le politika kibo dia tena hoe politika le hoe tsy manana etika foto-kevitra ary sarotra amin'ny olom-pirenena tsotra manome toky amin'ny olona toy ireny. Ataonao ahoana moa amin'ny toky olona ratsy ary mialatsiny amin'ny fitenenana fa mahitsy be ny fiteny ary izay koa mahazatra ny vote ratsy fitondran-tena. Atao hoe miboridana ve izy ireny ka tsy malala enatra tsony nefa atao izay vahoaka ny menatra lohany. Satria ny antony dia izao taratra ratso amin'ny firenena ary tena manam-porofo ireny fa maipotika amin'ny fitiavan-tena le fanaovana politika. Mila mahay mijery izay kandida ho vidiana araka izany ny vahoaka mba tsy hiteraka ny henao azy ireo indray izany. Mitohy ny olan'ny famatsiana rano ho an'ny eto Antananarivo renivohitra tsy afabela amin'izany ny any amin'ny fokontany Tsaramasay iny raha ny fidinana ifotony izay nataony Noro Fitiavana sy Mathieu Princy tamin'ity marandray ity. Tsy misy izay tsy mitaraina ny ponina sendranay androany manoloana ny tsy fisian'ny rano eto an-drenivohitra toy ny eny amin'ny fokontany Tsaramasay. Zay zao fijanona eto amin'ny 20 amin'ny 2 amin'ny ray zao dia efa fo amin'ny pompe mandeha kely. Io zao raha tsy amin'ny 20 io zao tsy mandeha mafy ohatr'izao. Tsy mandeha andraikitra mihitsy le jiramandry indray zao le ry tapaka be tapaka dia tonga dia mandeha kely pititika kely dia eo zay dia ndraindray zay efa alina be amin'ny valo vao tafiala eto amin'ny sivy. Mihena zany ny fidiram-bolanay amin'le rano mihena. Le ohatra hoe tokony hanasa lamban'olona betsaka zay dia kely le fenan'le rano dia tsy afaka manao. Raha mandinikinareo eto amin'ity pompe ity zao milahatra foana ny bidon ary ny mpitazona borina fontaine anankiray zany tsy mitsahatra manao ny asa mipariva maraina pariva ny andro ary ny lahady ary mbola tena anatiny hoe andraikitra foana eo foana zany. Efa nisy ny fitarainana nataon'ny ireo mponina tao an-toerana saingy tsy mbola voavany io olana hatramin'izao. Zay ny taraina miteny mifokotany foana fa tsy ohatr'izay le ohatrany hoe sauvena kely fotsiny amin'le resaka le manety amin'le famoahana azy ohatrany hoe zay misy problème zay foana nety mahavany aty fa raha fa solution hoe ny ampandehibehan'le rano hatramin'izay mbola tsisy akory. Tena fangatahana koa zany mba hampina zany le borina fontaine mba ahafahan'ny olona be sy maro sy mpanjifa marina fa isan-tokantrano mampiasa rano daholo mba ahafahan'ny olona mampiasa rano tsirairay avy zany satria ny rano tena ilaina amin'ny fiainana zany amin'ny fahadiovana. Fangatahanay zany mba hoe andeha mafy le popy mba tsy hijalianay satria raha vao zay zany raha vao tsy mifoly amin'ny maraina iny amin'le mpakarano dia mijaly be le olona le makarano satria zay zany mikarama manasa lamba dia mikarama mitona ranon'olona. Za moa manano tena dia mamelonjanaka mbola mianatra rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mikarama dia mifo maraina be. Tenenina zay ny tiako tenenina zany le bassin ery zany kely dia mandary voatery zareo eto amin'ity daly ity manasa lamba nefa eo tsy azo nasan-damba dia zay mba hiamba hoe angatahanay zany mba tovitovy amin'ny endra valy manandrany zany mba misy trano mba hipetrahan'le mpiandro popy mba permanent mihitsy mba ao izy miandro popy ohatran'izany mba hisy jiro sisy rano mba mbola miandry ny fandraisana andraikitry ny jirama ny vahoaka amin'izao tsy fahampindrano eto an-drenivohitra izao tsy any amin'ny fokontany Tsaramasay ihany fa ny toerana maro izay efa nandalovanay.
Araka izany dia mbola tena olana tokoa eto Madagasikara ny lafiny famatsiana rano fisotro madio, ny tahan'ny fampianarana ary ny tsy fanjarian-tsakafo izay mbola mahazo vahana. Mampanahy ny zava-misy ara-tsosialy eto an-toerana araka ny tatitra nataony sehatra araiky eo anivon'ny iraisam-pirenena. Jessica Miray no mitatitra ny andindininy. Ny taona 70 nanomboan'ny UNICEF ny fanadihadiana amin'ny lafiny maro na ilay antsoina hoe enquête à indicateur multiple na mix. Iarahany amin'ny Instat ny antsika eto Madagasikara. Ahafahana mamantatra ny zava-misy iainan'ny ankizy sy ny vehivavy amina firenena iray no tanjony. Mbola miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny fianakaviana malagasy raha ny antotanisany mix ny taona 2024. Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana, raha misy zaza 10 teraka dia ny 120 amin'ireo maty amam-bolana vitsy aorian'ny nahaterahany, 70 maty alohan'ny faherintaonany ary 7-20 alohan'ny fahadimy taonany. Eo amin'ny sehatra ny tsy fanjarian-tsakafo, zaza latsaky ny 5 taona ray amin'ny 2 no tary eo amin'ny fitombony, mahiloatra ilay zaza mitaha amin'ny taonany. Mahakasika ny fampianarana kosa, zaza iray 9 hatramin'ny 10 taona amin'ny zaza 5 no tsy mianatra. Ankizy iray amin'ny 2 eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 17 taona kosa no fantatra fa efa miasa. Eo amin'ny fahazoana rano fisotro madio, ny antsasa-manila amin'ny mponina no mbola tsy misitraka izany. Olona 2 amin'ny 5 kosa no mbola manao maloto ankalamanjana. Raha ny valin'ity fanadihadiana ity, mbola lavitrezaka ho an'ny Madagasikara ny ahatrarana amin'ny fampandrosoana maharitra na ny objectif de développement durable. Ny taona 2024 no nanaovana ny fanadihadiana farany teto Madagasikara izay no tanterahina tamin'ny faritra 4 tany atsimo. Nanatanteraka atrikasa fikaonan-doha sy famelabelaran-kevitra ny avy amin'ny Transparency International tamin'ity niany ity, ny ompana indrindra tamin'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arenan-kibon-tany eto Madagasikara. Nasaina tamin'izany ireo mpisehatra jiaby eo amin'io seha-piariana raiky io sy ny teknisiana ary ireo mpandraharaha. Ny andindin'izay ary eo amin'ny sarin'ny Mathieu Prancy. Nanomboka tamin'ny taona 2024 no namoahan'ny fitondram-panjakana ny didy fa tsy misy intsony ny fanomezana fahazon-dalana vaovao ho an'ireo hitrandraka arenan-kibon-tany eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny fotoana io ihany koa no nahazo vahana ny trangana kolikoly sy ny fakapanahy mitondra ho amin'ny fanaovana kolikoly maro isan-karazany eo amin'ireo tompona andraikitra ambony sy ny mpandraharaha tonga hitrandraka eto amintsika araka ny tatitra avy amin'ny ETA hoy ny Transparency International. Misy le risque de corruption ary misy mihitsy ny tena hoe corruption n'izay zavatra izay. Tena hoe bazana zavatra atao dia hoe les rapports officiels ireny no jerena eto izay. Anisan'izany rapport'ny EITI izay manazava tsara mihitsy hoe retsireto avy ny permis minier izay nivoaka de façon exceptionnelle. Misy tamin'ny 2015 nisy an'izay zavatra rehefa nanaovana diagnostic ilay izy dia misy seconde demande de renouvellement ary transformation izay nivoaka teo amin'ny sur 1500 dossiers izay tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana moa zany nanomezana izay permis minier zay. Permis minier zay hoe inona le critère mazava tena tsisy mahafantatra moa zany. Sakana lehibe ho an'ireo mpampiasa vola vaventy avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny lafin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fifampiraharahana ary ihany koa ny tsy fahampian'ny fampahafantarana ho an'ny mponina izay voakasiky ny faritra anaovana ilay tetikasa. Voalohany indrindra moa zany dia hoe mila misinformer aloha, tsy miandro fotsiny amin'ilay resaka information mandeha eny rehetra eny fa mila miverifiena foana ny information satria rehefa tsy misy izay vérification zay dia lasa morakorotan'ny olona sasany zany avy ny société civile dia lasa marefo zany eo anivon'ny resaka hoe interpellation dia mizara an'izay information zay ary mezaka ihany koa misensibiliser an'ilay olona hoe rehefa eo anivon'ny secteur minier retsireto avy ny lalàna velona miasa manatezany secteur minier zany. Raha ampiarina araka ny tokony ho izy ny lalàna velona eto amin'ny firenena ho iatran'ny Transparency International dia hitondra fampandrosoana goavana ho an'ny Madagasikara ny tontolon'ny arenan-kibon-tany. Amin'ny volana febroary amin'ny taona 2024 no hamoaka paikady ny Transparency International hoentina mamongotra ny kolikoly eo amin'ny fitrandrahana arenan-kibon-tany eto Madagasikara.
Nagnano fidinana andalambe ireo mpandrara madinika eo amin'ny sehatry ny fiarina drakaka ao an-drenivohitry Boeny ao tamin'ny omaly marandray. Teboka telo no takin'izy ireo dia ny fampitoviana zo ny mpandrara jiaby na ny maventy na ny madinika eo amin'izany fiarina drakaka izany. Ny tsy fisian'ny monopole de prix ihany koa anisan'ny takin'izy ireo ary ny fampitoviana sy ny fampitsaharana miaraka ny fitrandrana drakaka na ho an'ireo orinasa maventy izany na ho an'ireo mpandrara madinika araka ny voalaza. Hoarantsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prancy. Nandritra ny fotoana maro no efa nagnano fitarainana ny mpisehatra eo amin'ny fitrandrana drakaka ao amin'ny renivohitry Boeny. Saingy hatramin'izao dia tsy mbola nisy nivaly ny fitakiana izay nataony. Misy ny tombo sy ala eo amin'ireo samy mpitrandraka satria voalaza ny mpitrandraka madinika fa misy fanavakavahana ny fanomezana fahazon-dalana ho azy ireo. Nisokatra nanomboka ny fiandohan'ity volana Novambra ity ny fitrandrana drakaka manerana ny nosy. Tsy mbola nisy fivoarany ny fitakiana nataon'ny mpandrara madinika eo amin'ny sehatry ny drakaka ao Mahajanga. Dia ny akena le mivaha jiaby na gasy na vazaha ny sinoa ka 50 plus ny prix drakaka kanefa io monopole io dia izy io kolikoly ne dradradradrany amin'ny télé hoe kolikoly tsy arakaraka le atelier ny drakaka natao tany tamin'le 27-28 tany Antsohino zavatra mitranga. Zahay dia tsy haikainay ty monopole de prix ty ary reo zay mbola nitakinay tsy hiasa mbola miasa hatramin'izao. Reo ihany nanapotika ary mahatonga an'izao grève zao dia reo mpanao monopole reo nefa mbola reo ihany nomeny fanjakana miasa hatramin'izao tsika miteny zao. Ny tena olana iananay mpandrara dia potika ny volanay. Zahay mindrambola amin'ireo mpampindrambola banky maventy rehetrarehetra reo anefa tsy tafipodinay zany. Tsy te halala nefa ny reo mpampindrambola reo fa izahay nindrambola dia tsy maintsy gadrain'zareo na ho sezisenyzareo daholo ny fananakelinay. Nefa ny asa zay tokony ho tavandrainay amerenana ny vola sy ho ampiasana an'le vola bodony monopole reto le prix dia potika tanteraka zy volanay. Tsy manana zo intsony mihitsy zahay fa zay tiany zareo anaovana azy dia anaovany zareo azy. Ary ny fanjakana mieritreritra telo ny olona miasa nefa ray ihany reo patron anankiray reo dia ny prix ny anankiray dia ny prix ny anankiray ary ny situation reo dia mitovy daholo. Tsy misy mpamaly tsy misy mpieno. Atao zao rehetrarehetra zao mba ianony fanjakananay tena tsy ianony zareo mihitsy. Ny miresaka mipasipasika efa tsy mety aminay intsony. Fa zahay dia mila valiny hovahana ny rehetrarehetra hiasa mba hahafahany isiny libre concurrence. Filaharam-be namakivaky ny tanàna no nandesiny mpandrara tao an-drenivohitry Mahajanga naneho ny fitakiny ary tsy hitsahatra izany etsika izany ho izy ireo raha tsy misy valiny mazava sy mahafa-po. Mpianatra manodidina ny 530 isa no notolorana fitaovam-pianarana avy amina fikambanana tsy miankina mpagnano asa sosialy raiky tamin'ity niany ity no nitoy izay etsika izay araka izao itaterany Noro Fitiavana sy Mathieu Prancy azy izao. Mbola tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fitondrana ankehitriny ny amin'ny fanohanana ireny ankizy sahirana indrindra ireo mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra. Matetika ny fikambanana tsy miankina ny tena mandray anjara mavitrika ny amin'ny fijerena akaiky ireny ankizy ireny. Anisan'izany ny fikambanana ireny sy ny ankizy. Ny ampy angamba aloha tena tsy ampy satria be da be ny ankizy dia tsy mahasehatra an'le na ny EPP fotsiny satria eo amin'ny 30% ny ankizy eo ankizy zao no hoe vonona ny hoe hianatra tsara zany amin'ny lafiny école primaire fondamentale zany amin'ny resaka EPP io dia tena tsy ampy mihitsy zany izy nefa tokony nefa fianarana lova tsara indrindra reo no avy ny firenena dia tokony manohana zany na fanjakana voalohany fa ireo association rehetrarehetra ihany koa tena mandray andraikitra daholo moa zany rehetrarehetra na nisy batan'olona dia isy mifandrotsona. Efatra ny 20 ireo mpianatra ny EPP Ambomamory afaka fanadinana CEPE tamin'ny taona indy no nisitraka ny fanomezana avy amin'ity fikambanana ity androany. Nazo ny anjarany ihany koa ireo ankizy mendrika 12 atao amin'ity sekoly ity. Ny tandrina dia fampirisihana an'ilay ankizy hianatra dia fanampianan'ireo ray aman-dreny amin'ny fampitaovana satria somary olana ho an'ireo ray aman-dreny zany no mividy fourniture scolaire amin'izao fotoana izao. Nisaotra ny fikambanana ny talenta ao an-toerana tamin'izao fanomezana maimaim-poana ho an'ny mpianatra izao.
tsy misy ny zavatra betsaka fa avy amin'ny kely foana no metomboka dia isaorana be dia be ry zareo mba hoentina mampirisika an'ilay ankizy sasany hoe ay rehefa tena miezaka ianao zany a misy mahita dia mahazo zavatra. Tsy ny fampandrosoana ny eo anivon'ny sekoly ihany no raisin'ny fikambanana ny tanana fa ny fampiroboroboana ny reny sy ny zaza sy ireo sahirana ara-pivelomana. Vaovaon'ny zavakanto dia namony ihany teo amin'ny 7 taona ny ihany koa ny mpanakanto Andria Mialisoa Nanahary Jacques Florian na i Jacques Nanahary izay hany sisa tavela tao anatin'ny tarika Nanahary. Iasina Randria Malala no mitatitra ny fampahafantarana mahakasika an'izay. Andro malaka ho an'ny tontolon'ny zavakanto malagasy ity taona 2024 ity. Namony ihany koa i Jacques ao amin'ny tarika Nanahary. I Jacques dia anisany nanorina ny tarika izay manana ny toerany lehibe ihany koa teo amin'ny mozika malagasy, indrindra ny vazon-teny ary nalalany be sy ny maro azy ny hira mitondra lohateny hoe Tositra. Tonga ny tanety ny kila vetivety miala be mirety hoavy tsy mety matesa izavanina ny tanana andoro mitondra orohoro na mafantrana na fidinja fahoriana taranaka orina amin'izany dia anosina ireo mpanodinkodina ny vola fanjakana fanjikiny lalàna dalo afaherika eny ambony latabatra manambatra ny vola sinyarena ambotsina firenena manao raporo vilana amin'ny jery mitongilana manao raporo vilana yakatakatra amin'izay ny tositrady hitikitina amin'izay ny tositrady yakamidiny izany ho ale rehetra fanifanina ho ary detimedimety yakatakatra amin'izay ny tositrady loza miatona ny fifonaina hotakona ny afanana ampianahana ary ny atikao analika ary ny atikao analika raha araka ny fandaram-potoana voaray eto am-pelatanana dia rapito zomano asitrika ny nofo mangatsiaka Jacques ary ala ao amin'ny trano fonenany eto avy masoandro. Ny ekipan'ny MBS Radio Télévision dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ny mpanakanto malagasy rehetra. Ny ekipa jiaby eto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra MBS moa dia maneho ny fiaraha-miory sy ny fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Jacques Nanahary izay namony ainy. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no azonay natolotra tamin'ny tinany ity tato anatin'ny vaovao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fisaorana bevata ihany koa natolotra ny ekipa jiaby izay niara nisalahy nafahana nanolotra ny ireny vaovao teto ireny. Magnano ny samy tsara mandrapitafa ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka koa. Veloma tompoko.